faly miarahaba anareo mpijery rehetra manerana nosy ny tenanay tompoko lasy sy tompoko vavy ary faly tafahoana aminareo ihany koa amin'ny alalan'ity fandaharana anankiray izay iresahana ny fanabeazana araka ny baiboly sy ny koroany masina ity toy ny efa nampanantenainay anareo aoriana ny volana masina ramadany dia hojerevantsika amin'ny antsipiriany izay resaka fanabeazana izay ny vahintsika moa androany dia Sheikh Abdourahamane Panabe araka ny finoana Silamo Andremato Julien Panabe kosa ao amin'ny finoana kristianina zay toloratsika fankasitrahana feno ary arabaiko miaraka ihany koa ianareo la miarahaba anareo ny tenako miarahaba anao Madame Asma dia miarahaba ny mpijery rehetra manerana ny nosy toraka izany koa ny tenanay miarahaba anao namana Asma ary miarahaba ny mpijery rehetra manerana ny nosy izany fiarabana masina no iarabana ianareo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iye iresaka an'izay fanabeazana izay sika saina zany ianareo ny tokantrano any iaraka aminay eto makasika an'izay indrindra Sheikh Abdourahamane ny teny sika hoe ho idirana amin'ny atsipiriany izy ity zany hoe ho atomboka hatrany ambolohany mihitsy dia fanontaniana apetrako aminao avy hatrany hoe inona ny tokony atao zany ananana taranaka vanina tsara moa zany fanontaniana zany namana Asma isaorananao dia ny tsara ho tsindritsika eto mihitsy zany amin'ity fandaharana ty dia alohan'ny idirana amin'le tokantrano sy ny fanambadiana tsara mihitsy zany no eo am-piandohana zany tsara mihitsy ny fisafidianana ny vehivavy izay ho vady zay zany no zavatra zava-dehibe voalohany raha ohatra ka te hanana tokantrano masina sy tokantrano tsara izany mila hay mihitsy misafidy an'izany vehivavy ho vady izany ahoana zany no fomba isafidianana an'izay hoe vady zay monsieur Julien ahoana no ahafantarana hoe ty vehivavy ty na ity olona ity no mendrika ho vadiko misaotra anao Madame Asma amin'izay fanontaniana izay raha ny valiny avy hatrany angamba no resahana dia hoe Andriamanitra aloha voalohany raha nanao ny olombelona izy dia nataony ho lahy sy ho vavy izany hoe anorina tokantrano sy anorina fanambadiana mba azona taranaka fa ao anatin'izay zany isika aloha zany raha ohatra hoe isafidy vehivavy aloha voalohany dia tokony hivavaka aloha ary ao anatin'izay vavaka izay ao ny soratra masina dia miteny izy hoe omeo vady endry aho anorenako firenena vanina izany hoe raha misafidy vehivavy zany aloha ho tokantrano sy ho vady ary azona taranaka dia tsy maintsy jerena voalohany aloha anatin'izay ny atao hoe fahendrena ny voaloham-pahendrena nefa raha araka ny soratra masina dia ny fahatahorana an'Andriamanitra zay ny voaloham-pahendrena voalohany dia ny sisa rehetra manaraka fotsiny ihany ohatra ny voatonontonona teo hoe vehivavy dia ohatra ny te anontany ianao hoe ny lehilahy ihany ve no afaka misafidy izay tokony ho vadiny sa ny vehivavy koa afaka misafidy hoe lehilahy ohatraohatran'izao no tokony ho vadiko tsara marina moa zany ny safidy dia tsy hoe ho an'ny lehilahy ihany ho an'ny lehilahy sy vehivavy satria ny tokantrano na ny fanambadiana tsy hoe voatery ihany hoe ho lehilahy ihany no tsy refesy mandidy ao anatiny tsia fa manan-tsafidy ka atsika araka ny fampianarana avy amin'ny finoana dia misy mihitsy ny inona ny karaktera ananan'ny lehilahy zay tokony hoeken'le vehivavy torak'izay koa amin'ny vehivavy inona ny karaktera ananan'le vehivavy ananan'le lehilahy raha ijery zao tsika zao na ny vehivavy aloha nytanisantsika vehivavy tahaka n'inona ny tsara hovadiana dia nilaza ny hadisy avy amin'ny mpaminany hoe mantarvo abidiny zay olona ankasitrainareo ny finoany zany hoe zay vehivavy manam-pinoana zany no tokony ho safidiana voalohany zany hoe safidina karaktera voalohany amin'ny fisafidianana vady finoana ny faharoa izay vao mijerena amin'izay le hoe akhlaky ny fitondran-tena na ny fahendrena zay vehivavy tsara fitondran-tena no mendrika alaina vady ny fahatelo zay vao hasaby o nasaby zany hoe ny fiaviana sy ny karazana
sanatria akory tsy aka le vehivavy fa fantatra hoe le taranaka ny tany aloha tany de taranaka tena mpanomposampy rehetrarehetra na ny mpisotrotoka avokoa na maro ahitana karazana aretina isan-karazany reny tsy azo fidina fa jerena ny taranaka tsara manankaja ary manamboninahitra zay no ho an'ny le vehivavy. Ho an'ny lehilahy kosa ahoana de ho an'ny lehilahy koa zany misy koa tsika fampianarina avy amin'ny finoana amin'ny teny hoe lehilahy tahaka n'inona no tokony eken'le vehivavy. Io koa zany misy amin'ny hadisy miteny hoe rehefa tonga aminareo ireo zazalahy na lehilahy mangatabady tsy mampirisika akory ny hadisy hoe jereo ny fananany na jereo ny diplômany tsia fa jereo ny finoany. Zany hoe mbola le finoana ihany zany ny voalohany. Le manam-pinoana zany no manana chance bebe kokoa no fanekena azy. Raha ohatra nkasitrainareo ny finoana nozy izy dia azonareo mpanambadiana ny zanakareo. Ny faharoa inona ny jerena eo aminy? Jerena eo aminy amin'izay koa zany ny fomba fitondran-tenany. Ahoana ny fomba fitondran-tenany? Raha ohatra ka ankasitrainareo ny fitondran-tenany dia azo ekena izay. Ny fahatelo izay vao mijery amin'izay ny hatsarany sy ny fahalalany. Any zany amin'ny fahatelo no misy an'ireny amin'ny lehilahy. Lehilahy manan'ireny critère na caractère telo reny tokony ekeny vehivavy izany. Hitantsika zay ny finoana mamaritra tsara ny caractère tahaka n'inona ny tokony aneken'ny lehilahy ary caractère tahaka n'inona koa ny tokony anekena ny vehivavy. Zay voafaritra tsara amin'ny finoana islamo zany. Raha zay zavatra zay zao no jerena dia ohatrany hoe ny tsirairay zany no misafidy izay vadiny raha manaraka an'izay hoe critère ny tonono ny Sheikh Abdourahamane teo zay dia ahoana zany le vady atolotra reny? Raha mahakasika ny vady atolotra aloha raha ny fomba fisainana malagasy aloha no hitondrako azy dia voalohany aloha ny fotom-pisainana malagasy matetika dia matetika hoe ny ray aman-dreny tsy manolo-bato mafana ny zanany. Izay zany ilay tsy manolo-bato mafana ny zanany zay zany amin'ny lafiny anankiray misy lafi tsara n'izay satria ny ray aman-dreny matoa mieritreritra hoe ito no atolotra ho vadinao dia mahatsapy izy hoe efa mba fototr'olona aloha le ray voalohany na miteo-tsaina na ny fomba na ny fanao na ny zavatra rehetrarehetra mahakasika an'ilay olona dia efa mba hoe fototr'olona zany hoe tsy metsapy amin'ny azo tsy fantatra zany lay zanaka amin'izay fotoana zay zany. Anankiray zay zany isan'ny lafi tsara ny aloha amin'ilay hoe vady atolotra zay. Fa ny lafi ratsiny amin'izay indray dia any amin'ilay olona hifanambady mihitsy zany ny olana amin'izay fotoana zay satria matetika zany amin'izao efa hoe andro ny fandrosoana zao dia tsy mety raha tsy ilay safidin'ilay olona mihitsy no manjaka eo amin'ny fifankatiavana satria matetika manjary tsy milamina izy rehefa avy eo satria raha vao tsy manjaka zany le safidy eo anatin'izay dia lasa ohatrany hoe na tikano na tsy tikano na tsara na ratsy na mety na tsy mety na mitovy arak'ilay fiteniny zatovo hoe filinina na tsy mitovy ny filinina dia efa hoe tikano sy tikano dia manjary miteraka olana eo amin'ny resaka tokantrano zany satria efa nresantsika tany amin'ny fandarana tany aloha fa hoe mila zany mifankafantatra tsara zany le olona hifankatilo izay vao miroso any anivon'ny fanambadiana marina raha izay ny tokony ho izy raha hoe ny tena marina zany dia izay mihitsy. Fa mety hisy fetraikany amin'le taranaka ve zay hoe zay zavatra zay? Any amin'ny taranaka aloha raha ohatra hoe tena ny fanonjy zany le fifankatiavana tamin'ilay natolotra dia zavatra tsara no mety ho vokany eo anatin'izay satria fototr'olona le izy ary olom-banina le izy. Fa raha ohatra hoe tsy vokatry ny fo le izy dia na ny zanaka ho ateraka eo zany hoe indraindray mety zanaka tsy irina satria le olona tsy tia ny fony sy ny fanahany akory dia lasa miteraka olana eo amin'ilay tokantrano satria na le zaza any amin'ilay zaza indray menjerany fahasorenan'ilay reniny ohatra raha ohatra hoe vehivavy le izy na hoe le rainy koa rehefa avy eo hoe izy io anie zavatra tsy niriko akory rehefa zavatra natolotolotra fotsiny tsy anina zao dia reny indray vokany faharoa le hoe lasa miteraka fampirafesana rehefa avy eo. Fa eken'ny baiboly ve nefa le vady atolotra satria raha ho atsika malagasy ihany raha tany aloha tany dia tena ny ray aman-dreny mihitsy manamboatra an'le fanambadiana ary naharitra mihitsy zany fanambadiana zany ohatra ny dadabenay sy bebenay zao vady natolotra zany nefa tena mandramaty mihitsy fanambadiana zareo dia ahoana ny ahoana ozy ny baiboly mahakasika an'izay ekena ve? Raha ny soratra masina aloha nresantsika ao amin'ny testamenta taloha
dia nisy zay le hoe vadina tolotra zay fa ao amin'ny testamenta vaovao indray a dia misy indray hoe andaony ray aman-dreny ny lehilahy ka ikambana amin'ny vadiny izany hoe le vady atolotra zany amin'izay fotoan'izay a ohatrany hoe misy fiatahana mihitsy amin'ilay ray aman-dreny a ka iroso makany amin'ilay tokantrano ao anatin'izay Sheikh Abdourahmane akoatran'izay tsika moa mbola manodidina n'le hoe azona taranaka tsara hatrany a misy zavatra hafa ve mbola tokony hojerena na hoe tsika moa zao efa amin'ny resaka hoe mandroso be amin'izao fotoana zao mety hoe resaka fahasalamana misy hoe fampitovizana ny raha tokony manao fitiliana alohan'ny anambadiana ohatra ny entanina amin'izany mihitsy ny tanora amin'izao fotoana zao a aiza ho aizan'izay ny fomba fijery ny koroany masina indray. Bismillah rahman rahim. Ny finoana islama na nisaotra masina korany dia milaza amin'ny araka ny fampianarana avy amin'ny mpaminany manao hoe tazawwaju liman kafa bikum, manambadia nareo izay ino moa nandesikazy hoe zay mifanentana aminareo zany hoe zay pointure zay tsy hoe pointure arabatana akory fa ny pointure amin'ny lafiny rehetra satria ny olona atsika rehetra ty ambony tany io dia misy ny mahizy azy avokoa matony olona anankiray nataon'Andriamanitra fohifohy nataon'Andriamanitra ny anankiray ohatra ngezangeza ny lohany ny anankiray ohatra ny matavitavy mahi dia misy dikany avokoa izy io ka le mikofo io zany raha mba mamela ianareo azavaiko kely izy io mahakasika ara-panahy matetika kanefa izy io tsy dia fantan'olona firy le kofo zany le pointure tsy hoe akory ny hoe lava sy mahia na hoe mifoisy lava satria tsy any mihitsy fa izy io misy amin'ny lafiny na fiainana amin'ny resaka na mivintana mihitsy aza sy amin'ny rehetrarehetra mihitsy zao amin'ny resaka fanahy misy ka io zany no mahatonga ny finoana islamo matetika rehefa anambady dia mijery ny olona ireny manampahaizana ara-pinoana reny aloha tsy hoe manandro akory sanatria fa mijery an'le kofo io le pointure io satria ny isan'ny olona zany manana ny mahizy azy misy fampianarana amin'ny silamo ohatra angamba tsy fakafakaitsika ny tsiporiana eto misy hoe raha ohatra hoe olona be andrina dia ahoana ny tokony pointirany olona lavalava zany rehetrarehetra zany misy fa tsotra fotsiny lazaiko aminareo hoe tokony manatona nyreny manampahaizana n'le finoana reny nantsona hoe chèque reny mamantatra azy hoe afaka atao ve mifanambadiana sa tsy afaka atao satria misy zava-dehibe mihitsy izy io mbola hidirantsika lalindalina mahakasika an'izay Sheikh Abdourahmane amin'ny fiarahantsika manaraka fa tapitra ny fotoanantsika ry mpijery ajaina ankasitrana ianarorola niaraka taminay teto hidirantsika lalindalina kokoa izay resaka pointure izay Sheikh Abdourahmane inoko fa manakolazaina ihany koa Monsieur Julien mahakasika an'izay fa ny androany aloha dia tapitra treo ny fiarahantsika mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray ary wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.